mahay manazava ny antony finoana. Izay indray no lohateny no hojerentsika amin'ity androany ity. Fa ny miarabantsika rehetra nahatratra izao fotoana manokana izay iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ary manasanao mba hiaraka eto indray tsika melabelatra handinika ny tenin'Andriamanitra ka alohan'ny tena hidirantsika amin'ny fandinihana izany tenin'Andriamanitra izany manasanao fa hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, miantso ny anaranao izay ankehitriny ary faly misaotra anao satria mbola manana fotoana manokana hiarahana mianatra ny teninao, koa mangataka ny fanahinao izahay mba hampitoerina ao aminay tsiraray avy. Sotra tompo malalo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androantsika dia hijery ny lohahevitra manokana ny amin'ny hoe nahoana no hay fotom-pinoana. Izay ny lohahevitra hiarahantsika ary amin'ity telo volana voalohany manaraka ity moa izany dia ilay hoe izay mihitsy ny hoe hay fotom-pinoana areopago. Dia manasanao mba hiaraka isan'andro isan'andro tsika. Araka nefa natsidika teo am-boalohany teo dia hoe mahay manazava ny antony finoana. Inona no tiany ho lazainao anatin'izany? Iza no antony finoantsika? Jesosy. Jesosy ilay anarana ankamamin'ny rehetra ary ny momba an'io Jesosy io no horesadresantsika amin'ity androany ity ary anisany manetsika ny fihetsepon'ny rehetra mihitsiny tsy eto Madagasikara ihany, tsy eto Antananarivo ihany fa manerana izao tontolo izao ny momba an'i Jesosy dia tena hoe zavatra mahafinaritra ka izany no horesadresantsika satria antony finoantsika tsiraray avy ary antsoina ianao hijoro vavolombelona ny amin'ity anarana dia Jesosy Kristy ity. Ny Petera voalohany toko 7 ka ny 5:15. Petera voalohany toko 7 ka ny 5:15 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo, hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ny toko sy andiny fototra izay hiarahantsika mandinika amin'ity herinandro ity ary isan'andro isan'andro dia ny mpanjaka voalohany toko 10 ka ny 9 voalohany hatramin'ny 17. Tantaran'ny mpanjaka vaviny Seba izy io izay namangy ny Solomona mpanjaka ary ao anatin'izany no anatsoantsika lesona amin'ity androany ity. Hoy Andriamanitra aminao amin'ity androany ity hoe aoka hijoro vavolombelona. Vavolombelona ny amin'iza moa io? Momba an'i Jesosy Kristy ary izany no zavatra nataon'i Solomona manokana, ny joro vavolombelona, ny laza ny hatsaran'ilay Andriamanitra ary izany no antony mila hizarantsika ny finoantsika. Ary izany ny atao hoe hay fotom-pinoana. Ary raha tsidika ty hoe hay fotom-pinoana ity ny hay fotom-pinoana dia fanomezana fanamarinana voahevitra tsara mikasika izay inonao, inony tenanao manokana. Iza no inonao? Tazao fa Jesosy Kristy no inoantsika rehetra ary manasantsika Andriamanitra, manasanao Andriamanitra hilaza zany hatsaran'i Jesosy Kristy izany. Andriamanitra dia tsy niantso ny hoe olona manokana, tsy voatery hoe ho teolojiana na pastora vao afaka nilaza zany hatsaran'i Jesosy izany. Ianao no anisany fidian'i Jesosy Kristy. Ny fizarana finoantsika amin'ny hafa tsy hoe fandraisana zavatra tsara, fizarana zavatra tsara amin'ny hafa ihany, fa ianao koa dia mandray tombotsoa manokana ny amin'izany momba an'i Jesosy Kristy izany. Ary amin'ity androany ity zarao ny hatsaran'ilay Jesosy Kristy, zarao ny fitiavany satria izany no baiko
nomeny manokana ho asy ianao. Mino fa Andriamanitra ny anampy antsika, ny fanahy masiny no hanampy anao mba ahafahantsika mizara ny finoantsika dia ilay Jesosy Kristy zany tompony ahitahantsika tsiraray avy. Amen. Ary mbola andao hiaraka hivavaka isika mba tena hoe hanan-kery amiko sy aminao izany tenin'Andriamanitra izany ary mba ahafahantsika mizara hijoro vavolombelona manokana ny amin'ilay antony finoantsika dia Jesosy Kristy izany. Manasanao hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, isaoranay manokana ianao no niteninao tamin'ity androany ity. Misaotra tompo malalo satria nampafantarinao ny antony finoanay dia ilay Jesosy Kristy. Tompo Rainay masino, ampio izahay amin'ny alalan'ny fanenao masina mba ho afaka hizara ny atsara n'ilay fitiavanao amin'ireo olona izay mifanerasera aminay. Ny fanerinay dia mba hanampy anay ianao amin'ny alalan'ny fanenao masina mba ho tena hizara ny finoana tokoa ane izahay ary hijoro vavolombelona eo amin'ny toerana izay misy anay. Ny vavaka dia tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.